Tompolasy tombovavy anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao herinandro vaovao izao alatsinainy ihany koa voalohany herinandro izany ary dia arabaina isika mianakavy araba izay midika ho fifamantorana sy fiarahana ihany koa eo aminareo manaraka amin'ny miara-manonjy sy izahay eto amin'ny televiziona MBS izany. Ny voalohany teny aloha mialohan'ny zavatra dia ny fankasitrahana sy ny fisaorana an'ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka ny eona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo tahaka an'izao isika mianakavy. Ka dia ho anao zany eto Antananarivo, ho anao manodidina Antananarivo, ho anao any amin'ny faritra, ho anao any ampitan'ny ranomasina dia anterina hatrany izay arabo mba ampirarintso izay ataontsika araba ny manjakamiadana samy mahazo daholo ny lafo na ny avaratra na ny atsimo na ny atsinanana na ny andrefana dia hiaraka eto tsika ao anatiny ity miara-manonja ity. Tsara ihany mampatsiahy zany aloha ity ampiantoana fa akoatran'ny hoe fandraisanao mivantana ny MBS dia afaka arahanao ny fantarantsika amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook ihany koa arakaraka izay mampety anao no anarahanao an'izay miara-manonja izay. Iresaka mihitsy tsika an'io ary hitondra ataontsika hoe fametrapetrahana tsara ny tokony ho fantatra zany manodidina ny resaka fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna ity. Inona moa zany ny zavatra tsapa amin'izao fotoana izao? Arakaraka ny anatonana an'ilay 21 Desambra no isinony atao hoe resaka etsero. Ao ny tena manao ny fampelezan-kevitra arak'izany hoe fampelezan-kevitra izany. Tena manao an'izay mihitsy fampelezana ny hevitra entina andresen-dahatra ny olona mba handrotsam-bato ho an'ilay mpampiely hevitra. Ny tena mazava be zany zao raha ny eto Antananarivo renivohitra, ny tena manao an'izay fampelezan-kevitra araka ny fampelezan-kevitra izay dia ny kandida larana faefatra numéro 4 Ravalomanana Tojo atolotry ny Tiko Madagasikara sy izay manohana azy rehetrarehetra ao anatin'izany tena lehibe ihany koa ny firaisan-kina. Izay zao no tena tsapa amin'ny hoe tena manao an'ilay fampelezan-kevitra araka ny tena hevitry ny fampelezan-kevitra. Ahely ny hevitra atao ny fanazavana ny olona, hoentina ny programana asa, hoentina ny fomba atao amin'izany fanatanterahana ny asa zany rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ihany koa moa izay miara-miasa ary hoentina daholo zany rehetrarehetra zany hazavaina amin'ny olona ary ao anatin'izany ny sin'ny fanajana tsara ny olona izay resahana, nylay olom-pirenena izay hitondrana n'ilay hoe faneho-kevitra sy ny fandresen-dahatra ao anatin'ny propaganda satria propaganda no atao zany. Izay voafaritry ny lalàna aloha io. Ary ny lalàna izay mipetraka dia milaza mazava tsara an'izay hoe fampelezana hevitra no atao. Fandresen-dahatra no atao ary rehefa mihaino anao zany le olona dia mandray izy, misaintsaina izy, resy lahatra izy amin'ny fanazavana izay hoentina dia androtsaka ny vato izy rehefa tonga ny amin'ny 21 Desambra ka rehefa resy lahatra izy dia androtsaka ny numéro 4 amin'izay 21 Desambra izay. Izay zany zao no zavatra hita zany hoe ny kandida Ravalomanana Tojo hatreto no tena hita hoe manao an'ilay fampelezan-kevitra araka ny maha fampelezan-kevitra azy. Hoe tsy maintsy ovana eto amin'ity Antananarivo ity ary ahafahana manao an'izany tsy maintsy hananana ilay antsoina hoe fanantenana. Porofon'izany reny teny Korondrano reny tery tamin'ny Menabe, fisehoany reny ary fanehoany reny amin'ilay hoe tena vonina hiova tokoa ilay Antananarivo. Fangamony Timarery ny tao, fangamony firaisan-kina rery ny tao, karazan'olona be dehibe no teo Korondrano teo satria tena te hiova tokoa ilay malagasy, te hiova ilay Antananarivo satria tsy mendrika an'izany hoe renivohitry Madagasikara zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ary zany fampelezan-kevitra zany dia atao ao anatin'ny tena hoe fanajana mihitsy ary ny tena zava-dehibe dia tena hoe mampiavaka an'izany hoe Ravalomanana Tojo zany
raha ny fahitantsika azy hatreto hatramin'nanomboa amin'ny propagande tamin'ny talata rapitsa any zao dia efa feno herinandro no nanatanterahana amin'ny propagandy tena miavaka le antsoina hoe kandida Ravalomanana Tojo le numéro 4 satria tena le atsotsika hoe zavatra tadiavin'ny malagasy mihitsy no misongadina eny aminy, le tadiavina Antananarivo mihitsy no misongadina eny aminy, na ny endrika ivelana io na ny fomba fanehoany hevitra io ary indrindra ny votoatin'ny zavatra teneniny. Zao mantsy ny tsara homariana amin'ity raharaha ity fanontaniana tsy tokony hipetraka intsony fa efa fantatra be sy maro hoe inona moa ny tena tadiavin'ny malagasy amin'izao fotoana izao, inona ny tadiavina Antananarivo amin'izao fotoana izao, amin'izao fiainana iarahana miaina izao, inona ny tadiavin'ny vahoaka malagasy, inona ny tadiavin'ny vahoaka Antananarivo amintsika amin'ny teny zao, amin'izao taona 420 zao, amin'izao taonjato iainantsika zao, inona ny tadiavina? Ny tadiavina Antananarivo sy ny tadiavin'ny vahoaka malagasy dia ny fahatsaram-piainana, ny toe-karena, ny sosialy, ny tontolo iainana, ny toe-karena, zay rehetra hoe atao hoe voafaritra ao anatin'ny fampandrosoana dia zany ny tadiavin'ny olona zany. Fa tena tsy mety aminy intsony ary leo, tena leo ny tena hoe fijaliana, ary ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsotra, tsy hoe ampijaliana intsony ilay vahoaka malagasy ao anatin'izany ny vahoaka Antananarivo, fa tena tsorina mihitsy hoe tena atao mihitsy zay ampiala aina azy ve raha ny zavatra iainana isanandro. Zany hoe mbola misy aina kely ihany ao anatin'le vahoaka malagasy sy le vahoaka Antananarivo, dia tsy atao hoe mbola maty, hoe efa maty le olona zany, fa raha jerena amin'ny fomba mahitsy dia ohatrany hoe mbola toratorana, mbola le mitsipatsipaka, mbola tsy tena eo am-pialanaina zany, zay no azo ilazana azy raha ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, mbola toratorana aloha ilay malagasy ary ao anatin'izany ny vahoaka Antananarivo, satria maninona jiao efa ny sasany afaka 2 andro vao misakafo, ny zaza tsy mianatra intsony, vao tamin'ny maraina ny tenanay tamin'ny andehaka aty nahita ray aman-dreny tena hoe tsy mianatra ny zanany, manaraka azy eny eto Antananarivo io tsy mianatra le zaza amin'ireny eo 7 taona ny ray dia 12 taona ny ray, mirahalahy izy roalahy tsy mianatra, nefa lazaina fa hoe misy ny sekolim-panjakana, zay zao ao anatin'le sosialy zao zay, misy ny sekolim-panjakana, EPP, CG, sy ny sisa, ary ny commune dia tompon'andraikitra lehibe amin'ny ireny fampanantenana isan-karazany, nefa tsy tafavoaka le izy. Ka zany zavatra rehetrarehetra zany raha manaraka ny propagandy ataony kandida Ravalomanana Tojo sy ny mpanohana azy sy ny firaisankina ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao, dia tena hoe ty olony ity no ahavita amaly ny zavatra tadiavinay vahoaka Antananarivo, ity olony ity no ahavita hitondra ny fiovana eto amin'ity Antananarivo ity, tsy hoe fanatsarana na hoe fanavaozana, tsy zay le teny ao raha vaozana zany mantsy dia zao, le io zany misy zavatra anankiray io dia io no amboarina sy ny sisa, dia zay le hoe avaozana, fa ity tsy resaka fanavaozana mihitsy ny slogan mandeha any hoentin'ny Ravalomanana Tojo any, tsy resaka hoe fanavaozana hoe na misy an'izany ary ny anaty baiboly hoe any amin'ny apokalipsy hoe avaoziko ny zavatra rehetra, fa ity tena ovana mihitsy ty raharaha ty raharaha-piainana Antananarivo ity ovana, ary le tenin'Andriamanitra raha tamin'ny le fanokafana tery amin'ny magrobeoririky iny tena hoe teny mihitsy hoe ongoty esory dia avy eo maninona ozy mamboly, zany mamboly zany zavatra hafa mihitsy no atao eo, zany hoe tena ovana endrika mihitsy ity Antananarivo ity, eo ny endrika ivelany fa eo ihany koa lay endrika amin'ny lafiny maro, tsy maintsy ovana ilay izy. Fa ny mahagaga amin'izao fotoana izao
rehefa mandeha zany zay resaka fampelezakevitra zay tao anatin'ny herinandro dia misy mieritreritra ny sasany, ty tsy maintsy resahana, misy mieritreritra ny sasany hoe ty vahoaka an'Antananarivo ty a de mbola azo rebirebena, ty vahoaka an'Antananarivo ty a de mbola azo atao hoe andaingana ihany, ty vahoaka an'Antananarivo ty de mbola azo avilivily, mbola azo ilazana zavatra tsy marina, mbola azo andaingana raha tonga de itsina hoe andaingana. Zany mbola misy mieritreritra n'izany foana amin'izao fotoana izao, avilivily, arebireby, de mbola mandeha ny resaka hoe tsipitsipikely etsy fanomezamezana an'izao ery, de aveo de hoe ho azo mora ny safidin'le vahoaka an'Antananarivo sy le vahoaka malagasy, satria tsy de manara-baovao reo, satria tsy de maharaka ny raha-politika reo, dia mbola manao an'ilay fomba nahazatra hatramin'izay ihany. Rehefa jerena nefa de tsy zay no izy amin'izao fotoana izao, efa tena tonga saina ny vahoaka an'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy, averimbelona foana hoe tongava saina, zany resaka zany zao tena mety efa mihitsy amintsika olom-pirenena. Eo ny mpanao politika, eo ny mpandraharaha, eo ny manana andraikitra manokana, fa zany resaka zany de tena mety efa mihitsy amintsika vahoaka malagasy, vahoaka an'Antananarivo izay andeha Anrotsabatoato amin'ny 2 Desambra. Any aminao mihitsy zany resaka zany no miantefa. Ianao ve de mbola mety aminao ve izao miaina ao anaty zao ordira zao eto Antananarivo? Mety aminao ve izao miaina ao anatina rano miangona izao? Jerena le tsendravoahangy etsy, rano be de mandeha sarety le vahoaka malagasy, le vahoaka an'Antananarivo aty amin'ny taona 424. Io de tsy hita ve ny analana an'io, ary le rano amin'io tsy vita tsy ohatran'ireny le rano miangona mahazatra zany, fa rano maintimainty, rano maintimainty be. Asa izy io eo amin'ny 30 metatra sa 50 metatra eo ny alava zany, avy aty amin'ny rond-point aty zany de mandeha menatsimo any le lalana mivoaka makany Mahavoky iny, pavé. Misy trano avy ato amin'ny ilany, misy trano avy ato amin'ny ilany, eto Antananarivo zany. Fa eto Antananarivo misy olona mandeha sarety ary tsy ombontsony no mitarika an'le sarety, fa olombelona dikan'izay tena miverina any amin'ny 100 taona lasa tany, tsy 80 taona intsony fa tany amin'ny 100 taona. Olombelona no mitarika ny sarety eto Antananarivo, fa tsy soavaly intsony le voatiry le teny Anosy Be taloha zany. Fa amin'izao fotoana izao olombelona zany ve no hoe tsy maintsy mandroso? Milaza ianao hoe tsy maintsy mandroso, nefa ny biby zay tokony hitarika ny sarety efa miova olombelona amin'izao fotoana izao. Dia samy manana ny misy sarandalana io, fa tsy mandeha fotsiny, satria rehefa mandeha amin'le rano ao zany ianao ery Andravoahangy ery, dia tsy maintsy mandofo re, tsy maintsy misy sarandalana ihany io zany. Zany le zavatra iainana eto, dia zany zany efa hitan'ny olona daholo zany. Fa zao rehefa tonga la 1 Desambra, io ny fotoana ahafahanao manova lay tsy mety eto amin'ity Antananarivo ity. Tsy misy afa-tsy io raha manatina hoe resaka fanjakana demokratika. Zany aloha mbola point de dérogation mihitsy hoe le Madagasikara ve tena demokrasia, manaraka ny demokrasia, sa resaka fotsiny BDB, resaka fotsiny fampanantenana fotsiny, manao zay zavatra hoe manaitaitra fotsiny, taitaitra eo anao, taitaitra eo anao. Zao avy ny krismasy ny farany taona, jerevy indray fa feno jirojirona hoe Antananarivo, fety hoentina any amin'izany le sain'le malagasy. Fa ny 1 Desambra no hibanjinanao zany, hibanjinantsika olom-pirenena ny hoavin'ity firenen'ity, ny hoavin'ity renivohitry Madagasikara ity. De miresaka ny sasany hoe anao ady hevitra atao teny frantsay kely, anao débat débat inona indray no anaovana débat? Efa fantatra daholo ny zavatra tadiavin'ny vahoaka an'Antananarivo eto, fa zao no mampiavaka ao anatin'izay fifaninanana amin'ny ao anatin'ny propagande zay. Le resaka hoe débat aloha raha ny fahitan'ny maro azy, tsy za rery miteny an'izany de zao resaka hoe débat zany hoe ady hevitra, ady hevitra, ady hevitra, ady hevitra.
fa hoe ady hevitra amin'inona hoe momba n'Antananarivo ve araka ny tenena tao efa fantatra ny zavatra misy eto, efa fantatra ny tadiavin'ny vahoaka n'Antananarivo, ary fantatra koa ny zavatra tsy tiany ny vahoaka n'Antananarivo. Fa io koa nefa tsy voatery hoe zay zavatra tiana hoe mahafinaritra ihany no ho atao zany, fa ny zavatra mahasoa. Ary zay le averibery ny président Marc Ravalomanana foana zay, inona ny mahasoa? Ny mahasoa aloha, ny mahasoa aloha, ny mampandroso aloha. Fa le amin'izao fotoana zao ilay mirentirenty aloha, ilay manaitaitra aloha, ilay anio de anio ihany aloha. No tiana tenena amin'izany fa reny le mizara koveta sy le mizara vary ihany reny ny eo ihany, de iny nefany mandrafitra ny toe-tsain'le olona iny. Tsy voatra mihitsy izy fa miandry an'le avareo roviana indray. Raha amina hoe fotoana manokana hoe cyclone zao avy sy ny sisa zavatra hafa zany. Fa ny eto amintsika tena teizaina mihitsy le malagasy tompoko, mba hoe tena tsy hiatrika fiainana, fa de teizaina izy hoe amatambonina, ampahatraina izy aloha, de avy eo asaina mamatambolona, de tsy voatra mihitsy, zany tsy maintsy hovana zany, hovana ny endriky ny tanàna, de hovaina ihany koa ny toe-tsaina sy ny fotom-pisainana, miara-panahy ihany koa moa zany tsy azo avela, fa iny koa raha ny tena zava-dehibe ao anatin'izay. Fa hoe débat hoe ady hevitra hoe sy ny sisa, ny asa zao ny tena tadiavina aloha, ny zava-misy eto efa fantatra daholo, fa ny fanontaniana mipetraka de ny hoe efa fantatra ny zava-misy, fa iza le olona afaka manatanteraka an'ilay fanovana tsy maintsy atao eto amin'ity Antananarivo ity sy eto Madagasikara, iza le olona afaka manao an'izay, ary inona ny fepetra ahafahana manatanteraka ny fanovana miaraka amin'ny fanantenana makany amin'ny fandrosoana tena izy, fa tsy resaka hoe fa Madagasikara tsy maintsy mandroso slogan fotsiny. Zany slogan zany mipetraka ty anananana ty fotsiny, fa tsy tafita ary amin'le olona ary. Iza no havita zay le fanontaniana zay? Ny zava-misy efa fantatra daholo, ny fahantrana efa iainana io, ny faratsian-dalana efa iainana, fampitehana tontolo iainana, ny sosialy, fa iza no havita anova an'izany rehetrarehetra zany, anova an'le maizina mankany amin'ny mazava? Izy zay olan'izay. Eo le fanontaniana eo. Ary inona ny fepetra ahafahana manao an'izany? Ahafahana manatanteraka an'ilay asa tsy maintsy atao. Misy resaka olona zany eo, iza no havita an'io? De mazava loatra fa rehefa jerenao le propagande zany, ny sasany tsy miteny mihitsy hoe ataoko fa lozany manentsika an-Ravalomanana Tojo sy ny président Marc Ravalomanana sy neny lalao Ravalomanana, zany no andaniany fotoanany. Tsy zany anie ny tadiavan'ny olona. Sao de mieritreritra ny sasany hoe rehefa ho aratsiana Ravalomanana Tojo, rehefa ho aratsiana président Marc Ravalomanana, rehefa ho aratsiana neny lalao Ravalomanana, rehefa ho aratsiana ny fianakaviana Ravalomanana, rehefa ho aratsiana ny tiako Madagasikara, rehefa ho aratsiana ny firaisankina, rehefa ho aratsiana zay mpanohana ny zany hoe candidat Ravalomanana Tojo zany, de mieritreritra ny sasany any ambadika any fa hoe izay no tadiavin'ny mpifidy. Diso be zany, diso be zany. Raha hoe mifanaratsianao olona sy ny fitsikeranao olona no isarianao ny mpifidy ka azahoanao ny vatony, tsy zay anie ny tadiavin'ny olona hoe manahoana ny anina na manahoana ny anina, tsy zay ny tadiaviny. Fa ny tadiaviny de hoe inona ny fomba hoentinao tena hoe ampandrosoana an'ilay Antananarivo sy ilay Madagasikara zany, raha ohatra ka any amin'ny commune zay irotsahana, satria moa commune ty Madagasikara tsy Antananarivo rery fa maro. Zay ny tadiavin'ilay vahoaka malagasy. Ka raha mieritreritra ny sasany anaratsy foana, higafy foana, de misy ny sasany de mikarama mihitsy hanongotra afisy raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Hitane zany fa diso hevitra izy raha manao an'izay. Fa ny tadiavin'ny olona zany de hoe ahoana ny ialana amin'izao fiainana izao fa tena
tsy mendrika anay zao fa tena leo zay. Iza raha mbola tsy leo, iza raha mbola tsy leo de lesitazy ary am'izao hoe iza mbola tsy leo amin'ity krizin-drano ity. De zay le ataontsika hoe teny miantefa any amintsika olom-pirenena, satria isika tompoka de olombelona manana saina sy manana fanahy ihany koa. Ohatrany zao le tenin'ny Torina Maly ho an'ny Pinefjikm moa zany le hoe le resaka voaloboka hoe zany voaloboka de za mivatany de nareo ny sampany, zay sampana tsy mamelona tsisy vokatra de kapaina, ary tsy vita ny kapaina fa atsipy any anaty afo ka ikapa mihitsy sika amin'ny 2 Desambra tsika no ikapa an'izay tsy mamokatra. Amin'ny 2 Desambra isika no ikapa an'izay maina zany, ary tsy vitany hoe kapaina fotsiny fa atao inona ozy, atsipy any anaty afo de lasa lavenona sy lasa setroka. Zany no mamorona an'izany fa tenin'ny Torina teo amin'ny sahan'ny Efjikm zany perikiopomaly zany ho an'izay niangona ihany koa moa sy ho an'izay manaraka, fa rehefa tsy manaraka moa na tsy miangona tsy maraka an'le izy, fa zay ny tany zay maina zay tsy mamokatra de kapaina de atsipy any anaty afo lasa setroka sy levona zany. Zany hoe tsy misy toerana ho an'ny tsy mamokatra zany amin'ny resaka fampandrosoana. Tsy misy toerana, tsy misy sehatra ho an'izay tsy mamokatra amin'ny resaka hoe fampandrosoana. Zany hoe ho an'ny mitondra fampandrosoana no ilaina. De hoy sika teo hoe ianao ve zany sika menakavy hoe mbola tsy leo an'izao ihany, asa hoe manahoana loatra, fa zao tsy ilaina moa isika ny resaka hoe mbola resabe na ideba ny filazan'io na inona io fa de ifanebaka fotsiny eo, deba de ao anatina deba ny ifanebaka, tsy ilain'ny voaka malagasy zany, fa tonga de asa tena hoe io ny asa, io fa madio le tanàna, io fa tena miova. Zay ny tadiavin'ny voaka malagasy. Io ny resaka fitantanana, io koa tsy maintsy goavana be io andresa-pitantanana. Fa inona ny antoka ahafahana manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany? Eo ny fahaizana, eo ny ekipa sy ny sisa, eo ny fahaizana miaino, ny fananana teknika isan-karazany, ny fahaizana miaraka amin'ny olona, tsy manavakavaka. Fa ny tena goavana be de hoe fahamarinana. Zay ny lakilean'ny fahombiazana zay. Zay ihany, zany ve de mila resabe ve zany? Mila anaovana deba ve zany hoe raha mahany olona ny eto Antananarivo renivohitra de ampanjakao aloha ny fahamarinana. Ao anatin'izany fahamarinana zany ny hoe fitantanana tena hoe tsara tatany, ao anatin'izany ny mangarahary, ao anatin'izany ny tsy fahazahoan'ny kolikoly mahazo sehatra. Endrika isahoan'ny fahamarinana daholo zany rehetra. Zay teny ray zay fotsiny no ampiarina de milamina. Fa hitatsika hatreto herinandro zay ny lasa tamin'ny propagandy, fa zany ravalomanina atody zany ampiatra amin'ny fahamarinana zany, ny tena hoe mangarahara, ny tena hoe tena fahazavan'ny fitantanana. Fa rehefa tsy mazava ny fitantanana dia tsisy zavatra mandeha zany eo. Zay ny lakilean'ny io resaka hoe anovana Antananarivo io sy ny hoe resaka hoe fampandrosoana io resaka hoe marina io, inona ny marina, fanjakana hoe bonne gouvernance, amin'ny teny frantsay zay bonne gouvernance. Ireo moa zany ireo le mpiara-miasa nivelan'ireo na mpamatsy vola izy na inona zay ilazana azy eo de io tsy maintsy teneniny foana hoe bonne gouvernance, fanjakana tsara tatana, tandalana sy ny sisa. Fa ny mahafoaka an'izany rehetrarehetra zany de ny hoe fahamarinana. Mila manao an'le marina zany ianao ao anatin'le izy de zay. Zany ve de anaovana resabe. Mila manao marina ianao any amin'ny resaka tontolon'ny hoe fananganana trano ohatra. Zany zao de fanontaniana goavana be eto. Mba misy plan d'urbanisme ve re olona eto amin'ity Antananarivo ity? Mba misy plan d'urbanisme ve eto? Tao anatin'izay taona maro ny fandimby zay. Aiza ny antsoina hoe plan d'urbanisme?
nefa tsika mitondra misy hoe sata manokana ho an'Antananarivo. Tena miaina zany sata manokana izany ve ilay renivohitry Madagasikara sa ahoana? Rehefa jerenao daholy ny zavatra misy eto amin'ity Antananarivo ity dia tsy hita mihitsy izay tsy tokony hampandroso azy. Tena tsy hita mihitsy. Inona aloha ny harena voalohany? Ny harena voalohany tompoko dia ny olombelona. Io olombelona io vahoaka an'Antananarivo io no harena voalohany. Rehefa hainao zany a miaraka tsara amin'io, rehefa hainao tsara zany a ny manentana azy ary hampandraisina anjara izy hoe atao zay hatsapan'ilay vahoaka malagasy, ilay vahoaka an'Antananarivo, hoe izy ane dia tompona andraikitra amin'ity tanàna ity, dia tena ataony io, dia tena mandeha le firaisan-kina. Fa inona ny zava-misy? Zay zany mahatonga an'ity satria ny antsika fa makafakana no atao ento a. Inona ny zava-misy? Ilay zay tompona andraikitra eo mitantana ny ilay antsoina hoe renivohitry Madagasikara any izy any, any an-tapany. Rehefa tonga amin'ny propagande dia eo vao samy manao an'izao, samy milaza an'izay lazainy eo. Tsy afaka hitenen'izany mihitsy ianao raha hoe hitsikerainao zany dia hoe raha valy manana tojo dia ho tsikerainao. Tsy afaka ho tsikeraina izy satria mbola ao anatina propagande zao, mbola vao andalana makeo amin'ilay seza. Fa raha ny iainana amin'izao fotoana izao, hita ihany ane ohatrany hoe voailika le vahoaka, hita amin'ny fomba fitenenany sasany. Zany tompon'ny tanàna. Zany tompon'ny tanàna. Zany rôle. Za ihany ny kandida zao. Zay le fizahozahoana zay. Fa ny Ndravaly manana toto tsy zany. Rehefa anao ny fanovany, isika, tena hoe isika, ny dikan'izay hoe isika dia fiarahana ny dikan'izay. Ary na le hoe le nanolotra azy ary dia hoe firaisan-kina. Firaisan-kina zany nga olona iray na roa. Maro ny dikan'izany. Zany hoe ny fiaraha-mientana ny tena azahoana ny fahombiazana. Ny tonga miaraka, fanombohana iny, fa miasa miaraka, ina ny atao hoe miaraka, ny atao hoe miaraka, dia ianao zany le mpitantana sy ilay vahoaka hoentina no miara-misalaha amin'izay samy tompona andraikitra. Amin'izay samy tompona andraikitra. Azafady tompoko. Fa tsy mitovy mihitsy ny lanja izay natsoina hoe président délégation spéciale zany, sy ny hoe be ny tanàna zany. Tsy mitovy ny lanja zany. Ilay président délégation spéciale apetraka ny fanjakana eo, anao ny fampandehanan-draharaha mandritra ny fotoana voafetra. Eny lalàna daholo moa no mitenen'izany. Fa io na ray volana io na roa volana io dia ny fanjakana amin'ny patron satria amin'ny alalan'ny décret no amoahana an'izany. Zay natao hoe président délégation spéciale, manao ny asany izy. Arak'izay ampanaovina azy. Fa ny be ny tanàna dia olona voasedra tamin'ny alalan'ny fifidianana. Olona voasedra tamin'ny alalan'ny fifidianana, zany hoe ny mpifidy maronisa, zay ma demokrasia ny demokrasia, no nametraka an'ilay olona eo amin'ilay seza. Tena resaka seza mihitsy mantsy ity. Ohatran'ity seza ipetrahako ity. No nametraka an'ilay olona eo amin'ilay seza, zany hoe misy fifamatorana mivantana amin'ilay vahoaka. Misy fifamatorana mivantana amin'ilay mpandrosa-bato. Zay le izy. Ka tsy mitovy zany. Na tiatsika na tsy tiatsika tsy mitovy. Fa ilay be ny tanàna zany amin'izay fotoana izay dia misy fifamatorana amin'ilay vahoaka noho n'ilay fifidianana izay no tanterahana zany. Fa ny samy manao mission na ny be ny tanàna na ny président délégation spéciale na ny PDS, samy manao mission reo. Fa ny PDS ny fanjakana no lehibe amin'ny vantana. Fa ny be ny tanàna eo aloha ny rafitra isan'ambaratongany, fa le vahoaka no lehibeny. Zay zany no fandehan'izy. Ka hoe anao resabe, tsy mila resabe zany zao vahoaka malagasy. Efa be zay resaka natao zay. Ary sao dia tsy fantatsika.
ndeha tsika metraka fanontaniana kely hoe inona indray raha ny tena tsy tiany ty vahoaka an'Antananarivo ty sy tsy tiany ny vahoaka malagasy. Ray manontolo, inona ny zavatra tsy tiany? Ny zavatra tena tsy tiany ny malagasy a, tena ala ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao a, dia ny andaingana. Io tena alany mihitsy io. Hoe fahananao lainga izy, ny fampanantenana tsy tanteraka lainga, fampanantenana izay tsy tanteraka dia lainga, fampanantenana izay atao hoe tanteraka tapany na tanteraka tsy feno dia lainga ihany koa dika zay. Satria tamin'ny fotoana nampanantenaina dia hoe atao ty, dia ny sasany milaza mihitsy tarehimarika, ny sasany milaza mihitsy fotoana hoe anatanterahana zay tenenina eo zany. Avy eo ilay izy tsy tanteraka fa zavatra hafa no miseho. Eto tsy misy hoe anao resabe fa zao moa zao fa mandroso be ny fitaovana, samy manana an'ireny arsive ireny daholo tsika. Zay ato amin'ny televiziona ato be da be ao hoe ianona ny tenen'izao tamin'izao, ianona ny tenen'izao tamin'izao. Fitenenana miantefa any amin'ilay vahoaka malagasy, fitenenana miantefa any amin'ilay vahoaka an'Antananarivo. Ka rehefa tonga ny 1 Desambra dia anjaran'ny tsirairay zany no tena averina mihitsy aloha ny saina. Hoe iza ny tenen'izao, iza no ny teny inona ary inona no ny tenen'iza, iza nanao inona ary inona no nataon'iza teto amin'ity firenena ity. Ny tsirairay samy misaintsaina an'izany. Ary ny tena goavana dia hoe rehefa tonga amin'izao loara ianao zany dia hoe iza no afaka hanatanteraka ny etaetam-poko, ny etaetam-pampandrosoako, ny etaetam-fampandrosoana ny tanànako, ny tanànantsika, ny tanànanao io, iza no afaka anova an'ity Antananarivo ity? Iza? Eo amin'izay tena mipetraka amin'izay tena resaka olona mihitsy ao. Iza no afaka hanatanteraka anao raha zao ny teneniny anona, zao ny teneniny anona, raha zao ny zavatra nisy, raha zao ny zavatra nisy. Dia eo ianao zany mandinika tsara amin'izay. Ary dian'izao moa zany dia efa mandinika. Fa hatreto aloha zany, hatreto aloha, na ny endrika ivelany io, na ny hevitra izay hoentiny io, na ny olona manodidina azy io, dia raha valy manana tojo maharesy lahatra ny olona. Numéro 4 maharesy lahatra azy. Fa eo aloha zany hoe eo i président Marc Ravalomanana, eo akaiky eo ny Lalao Ravalomanana, eo ny Tiko Madagasikara, eo ny Firaisankina. Zany tena hoe fahatody daholo zany, eo ny fahaizany. Fa ny momba azy manokana ihany koa dia tena hoe anao tena zavatra mpahamarinana izy ary tiany tena zavatra tadiavina Antananarivo, ary le mifanohatra amin'izay no tsy tiana Antananarivo. Ny tiana Antananarivo tompoko dia ny olona mahay manetry tena sy mahay miaraka aminy, miara-miaina aminy, miara-miosina aminy. Saiko intsony izay voambola nitenenana azy. Zay ny tadiavina Antananarivo zay. Ary ny tsy tiany, inona mifanohatra amin'izay? Ny olona mpanavakavaka, ny olona manavakavaka sy ny manilikilika. Tsy tiana Antananarivo io aza mba milalaolao an'io raha eto Antananarivo eto, fa dia asehony tsara mihitsy. Milaza miara-mahita tsika, milaza miara-mahita. Za moa rehefa niresaka an'izany tamin'ny namana anankiray zany izay manohana fitondrana, samy mpanao gazety zay zany hoe samy koro anankiray. Fa samy manana ny heviny. Za aty amin'ny président Marc Ravalomanana, le namana manohana fitondrana, zay maharesy lahatra azy, dia samy miteny eo. Dia za moa miteny hoe io aneo tena tsy tiana Antananarivo ary tsy tiany malagasy mihitsy io le ohatrany hoe manilikilika io. Dia zao ny teny hoe nga misy an'lian'izany fa rehefa vita oza ny lalana, nga misy hoe ianona ihany no mandeha eo na ianona ihany no tsy mandeha eo. Toy izay ary io téléphérique io nga ohatrinona moa zany no frais amin'io.
izy no afaka mitaingina an'io hatramin'izao le izy to mbola tsy hita ihany na nkabolara to tsy hita fa le nitokanana dia to tsy hita ny toyany dia tsy nahateny izy. Io resaka hoe fahasamihafana be eo amin'ny fari-piainana io a dia efa izy ko io efa mampibaribary ny fiavahan'ny vahoaka malagasy io sy ny raha ny eto Antananarivo. Tsy isy an'izany manilikiliky izany efa mitovy daholo amin'ny malagasy, azafady. Jereo fotsiny ny quartier eto Antananarivo. Jereo fotsiny ny quartier. Rehefa toerana andalovan'ny manam-pahefana matetika eto Antananarivo rehefa toerana andalovan'ny manam-pahefana matetika na hoe toerana quartier ohatra hoe quartier résidentiel na ohatran'izany raha vao misy lavaka kely ny arabe satria eo daholo mandalo ny mpanankarena na gasy na karana na sinoana inona aingana dia aingana mihitsy io dia efa tonga dia efa voatapina na tipitopy filazana io na inona voatapina aloha miala amin'le lavaka le manimba amortisseur na fiara aingana dia aingana io. Fa eto Antananarivo ihany dia misy toerana tompoko eto fa na hoe maharitra zao avy ny orana na mijanona firy andro io zordiro io na inona dia tsy mampanino io satria tsy andalovan'ny manam-pahefana io. Dia ahoana moa ny tsy isian'izany hoe fiavahana be zany eto amin'ity Antananarivo ity nefa samy vahoaka malagasy. Misy ve zany vahoaka n'Antananarivo tsy maninona mianao anaty zordiro ara fa misy vahoaka eto Antananarivo ihany raha vao misy malotoloto kely na tonga dia esory. Zay le izy. Eto zao zay eto Anosipatrana eto midina atsy ambany atsy mandeha amin'ny digy. Efa nasorona le tsy haiko izy nanala an'le misy an'le fefy le fanitso be le satria natao tao le zordiro. Dia zao le izy mibanaka be ao ny orana avy fanetsika voalavo ao rehefa le arivariva iny an'izay te ahita an'izany dia mandalova kely ao dia miakatra amin'ny fofona tonga dia mihetsika asma zay moratratra n'ireny allergie ireny mandalindalo matetika dia tratra. Ato anatina tanàna 4e arrondissement io ety aminay aty no misy an'izany. Dia maninona eto Antananarivo misy toerana tena hoe madio foana, misy toerana tsy misy mpivarotra eny amoron-dalana. Fa maninona eto Antananarivo no misy toerana feno mpivarotra eny amoron-dalana tena ao anaty korotana. Raha hiteny zao tsika hoe amin'iny akoron-drano iny mandeha Menavaratra any fa tonga any amin'ny Masay any ka ianao mahita mpivarotra eny amoron-dalana zany ohatran'ireny mba hoe renivohitra ireny tanàna madio sy ny sisa. Fa raha ohatra ianao hoe mandeha ho isotry mandeha aty aminay aty Anosipatrana ety mandeha amin'ny faritra iva, zay no mahatonga ny fitenena hoe tsy maintsy jerena daholo ny zavatra rehetrarehetra ary indrindra isika amin'ny aty amin'ny faritra iva aleo tena misaina tsara amin'izay fa aza manaiky rebirebe ny zado zareo jereo ny fiainantsika isan'andro manahoana ny fivoarany, manahoana ny tanànantsika, manahoana ny fokontany zay misy atsika. Dia tsika zany ve zany dia eo foana tsy hivoatra mihitsy fa dia eo foana ny olona ry mandeha ihany mety ny fiainany. Zay moa le teny teo fa zay vao tsaroako le teny hoe eto amin'le Antananarivo zany le teny teknika malaza azy hoe misy contraste be eto, misy contraste be, misy ny tena hoe madio dia misy ny tena fa ny ankamaroany aloha dia maloto. Zay ny ankamaroany raha resaka quartier io, resaka quartier any amin'ny isam-pokotany sy ny sisany. Zay le zava ka tsy maintsy ovany zany. Raha valy manana tozo zaho hita tsara mihitsy fa tonga dia miaraka amin'ireny tsy misy ankanavaka hoe any tanora ihany, any azao ihany, any madio lamba ihany na hoe ny inona ihany, fa ny rehetrarehetra na maloto lamba na madio lamba na manana asa na tsy manana asa tonga dia ao hoe ty olony ity no tena fanantenana ary hitondra ny fanovana eo amin'izay tanàna izay. Aroka tsy adonoantsika fa tsy hoe marina hoe Antananarivo mampiseho ny mahiray any Madagasikara satria
ny avy amin'ny lafy valo eto daholy, fa ny lafy valo eto daholy, ndana mankeo ambopos 67 mantsy ny tena voateniteny amin'io. Misy olona avy any amin'ny faritra be dia be eto, tsy hoe vahiny izy fa tompony, satria izy malagasy. Tompony izy, tompona Antananarivo, satria izy malagasy. Raha misy atao hoe renivohitra zany eto amin'ity hoe Antananarivo renivohitra Madagasikara, dia raha mbola misy fanontaniana hoe iza ny renivohitra ao amin'ilay antsoina hoe Antananarivo, dia ambopos 67 renivohitra, satria tena hoe mampiseho ny malagasy, ary tomponysika fa tsy pindrana, tompony isika fa tsy pindrana an'ity Antananarivo ity, tompony fa tsy pindrana. Ka raha tompony ianao zany, dia manana andraikitra ianao zany amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny tanàna izay anao, satria ianao tompony. Inona no ahafahana manao an'izay? Dia amin'ny 2 Desambra, fa tsy hoe atoritory na hoe itsotsotra. Ty mantsy efa nitenenina teto tamin'ny herinandro hoe tandremo tsara, misy mivoy any ambadibadika any hoe io rangahy efa lasan'ny tojo rangahy io inona indray mbola andaninandro any andeha any amin'ny Birao Fandatsahambatra zao filarana be fa efa lasany io e tanora moa zany miresaka de efa lasan'ny lery io zay le resaka le tanora ato ambadika ato, fa zay anao zany tsara ara io mba fotoana tsy esana, hoe mba miodikodina kely, tsy vita miodikodina io fa tsy maintsy mandeha mankany amin'ny Birao Fandatsahambatra mandrotsaka an'le numéro 4 zay vao miovy ty tanàna ity, zay vao miovy ty. Fa io zany tsy vita amin'ny fitenenina fotsiny amin'izao efa mandeha amin'izao io, andeha amin'izao ahoana. Ary akoatratsika eto Antananarivo dia misy vahiny maro mipetraka eto, miaina eto, ireo masovo isan-karazan'ireo, raha ireo zao niraisina ohatra ny organisme international, ny Nations Unies sy ny sisa. Makatsy eto ny zany Nations Unies zany ane erian-draro ery zao misy mifohy be vahiny daholo ny ao, miaina eto zany, vao mivoaka dia mandeha amin'ny arabe, miaina an'ilay fikorontanam-piainana sy fikorontanam-pitantanana, zany miainana amin'izao fotoana izao. Ary azo antoka mihitsy fa rehefa olona maharesy lahatra n'ireo vahiny, na mpamatsy vola io, na association io, na inona io, no tonga eo amin'ny toeran'ny sezan'ny ben'ny tanàna dia anampy ry zareo. Ny kandidara valomanana tojo aloha numéro 4 rehefa niteny zany hoe efa niondra tamin'ireo vahiny, tsy azo ahilika mihitsy ny vahiny satria mipetraka eto izy. Raha miteny hoe vahiny tsy nosy-karana ihany reo ao an-tsaina, da misy arany amin'ireny efa mety hoe tsy vahiny zao fa mipetraka ela be teto, fa misy afrikanina eto, misy frantsay eto, misy européanina eto, misy amerikanina, sinoa, kelmaso daholo zany, misy indo-pakistanais eto, misy karazan'olona be dia be avy amin'ny lafy valintany eto Antananarivo, ka mendrika amin'ny vahiny ve zao ridira sy zao zahatra iainana zao hoe mendrika amin'ny vahiny. Voalohany indrindra aloha malagasy tsy mendrika amin'ny malagasy zao, fa tsy tsika rery ny miaina eto fa misy vahiny eto, tsy mendrika amin'ny vahiny fa manala baraka. Ny mpitondra antsika moa ny teny hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia tsika indray no ampindrana ny Komoro. Tena tsy mahafaly ny Komoro ihany ireny tena hoe teny tonga dia teny mahitsy, satria ohatrany hoe teny manaraby, dia tsika zay le hoe mba dinidinio ihany ny teny zay tenenina zany. Satria ianao raha vao manoloana amin'ny micro, zany nampianarina anay moa tamin'ny resaka journalisme sy ny resaka hoe radiodiffusion, radio zany sy tony televizion tony, zany nampianarina hoe tandremo tsara fa sacré io micro io. Rehefa manoloana amin'ny micro anao zany, na any amin'ny télé na any amin'ny radio, na manoloana vahoaka na any am-piangonana, manoloana io micro io sacré io. Dikan'izay dia hoe eritrereto tsara ny zavatra tenenina, fa mora no miteny fa ny mamerina n'iny manahirana raha ohatra ka zavatra tsy tokony tenenina no tenenina. Reny zavatra hoe resaka Komoro lava isako mihetsika ity tena manahirana ane reny,
amin'ny resaka diplomasia ireny manahirana, ary rehefa tonga dia tsika no apindrana ny Komoro. Raha apindrana ianao zany a, dia ianao zany manana ambiampy, manana mihoatra izay tokony ananana, dia ianao no afaka mampindrana ny hafa. Rehefa tsy manana ny ampy ianao, inona no ampindraminao eo? Fa zao tsika resin'ny Komoro mazava, aza resadresahana tsony zany Komoro zany fa resitsika. Mandeha ny lanjam-bola, resitsika. Ny antsika 5,000 ny zay vao mitovy amin'ny 2 euro, ny Komorianina 500 franc Komorianina dia efa mitovy amin'ny 2 euro, resitsika. Mandeha ny baolina football, resitsika, resy foantsika. Zao tsika lasa malagasy indray no mitady ravinahitra ny Komoro. Ny ao Mayotte koa moa zany efa firy ny tratra mandeha botry, mandeha miditra tsoko zay efa firy ny tratra tao Mayotte tao. Mayotte moa fa miaraka amin'ny frantsay, fa na Mayotte na Komoro, satria le malagasy leo an'le zavatra mampalahelo zany a, leo an'le fiainana eto izy dia mitady lalana. Zao mitady lalana daholy andeha hivoaka ny velany satria leo an'le zavatra misy eto amin'ny tany razany. Mampalahelo zany a, dia lasa piasan'olona ny ivelany any, dia mitabataba, mampalahelo rehefa tonga ny ivelany any, satria olona tokony hamokatra eto dia lasa hafa indray ny hoe andali-pahaizana, hafa izay a, za tsy miresaka an'izay, fa tena hoe noho ny tsy fisiana dia lasa. Ka zany zavatra zany tompoko dia raha ohatra hoe tsy faiza mitatana ho an'izay mitatana amin'izao fotoana zany, mahatonga ny malagasy ray manontolo hafa-baraka, dia tsy mety kosa zany. Tsy mety zany, tena tsy mety. Ka mba tsy hafa-baraka Antananarivo sy an'ny Madagasikara, fa mba hoe mba te hivoatra, zay le hoe tsy maintsy hoe hovana, dia zay no mahatonga an'le resaka manao hoe aleo a mandrosaka ny vato numéro 4 reto Antananarivo, mandrosaka ho an'ny Ravalomanana-Tojo, satria io no havita an'le izy io. Samy milaza daholy, io moa efa tenena foana hoe rehefa propaganda ohatran'izao a, ohatran'ny lasa anjely daholy le olona miteny. Nareo hoe tsy mba mahatsapa an'izany? Lasa malemilemy paika, malemilemy fanahy rehefa propaganda io a. Fa iny le hoe malemy paika iny satria anjonao an'le vatonao izy io. Fa iny le malemy paika iny le malemy fanahy iny le tsara fanahy iny, le mahatolotolotra iny a, tokony tohizana iny amin'ny alalan'ny asa rehefa tonga amin'le seza izy. Fa ny hitan'ny vahoaka malagasy anie matetika rehefa tonga amin'ny propaganda dia malemilemy paika eo sy ohatra mivadika anjely daholo e. Fa rehefa tonga amin'le seza izy a, zavatra hafa nataony eo. Le toerana le tary amin'le faritra iva tary, faritra iva adinony satria efa azo an'le vato. Zay. Dia zay zany no tsy maintsy eritreretantsika tsara ny amin'ny hoe hifidy an'le antsoina hoe candidat Ravalomanana-Tojo, satria leo ny loto, leo ny fikorontanam-piainana, leo ny fikorontanam-pitantanana, ary inona ny tenena farany teo, tsy te ho afa-baraka. Tsika anie zao afa-baraka e. Ny tena aloha zany zao dia menatra rehefa manoloana n'ireo mpanao gazety namana avy any ivelany. Hoe ianao inona? Aiza ianao mipetraka any Madagasikara dia eo Antananarivo, ianao zany Antananarivo ihany, ye. Tena ratsy be anie ny notinareo e. Ny resaka henon'ny olona avy any ivelany momba an'Antananarivo tena ratsy. Ary io tsy azo amboamboarina fa misy vahiny mipetraka eto. Ary zay zany mahatonga ny olona mba te hiova amin'izay a, ovana mihitsy ilay izy e. Zay tena mila ovany ity fa tsy lasa intsony ity. Ary ireo vahiny ireo zany dia vonona hanampy, satria izy koa mantsy tratra an'le fikorontanana eto, miaina an'le izy. Hafa indray raha hoe tsy mipetraka eto izy fa any Eropa any, dia hoe inona ny mahavoanareo ao e? Dia hoe zao e, tena tontolo iainana simba e, ny sosialy tsy mandeha amin'izay aloha ny fandremana, tapaka lava ny jiro e, ny rano problema e, problema foana.
vao miposaka amin'ny masoandro vao maraina dia problema. Dia roviana ihany zany ty problema ty vao mba ho afaka, nga ho afaka ho azy amin'izao. Tsy afaka ho azy amin'izao io, fa tsy maintsy misy fifidianana ahafahana manala ny tsy mety. Ka rehefa hoe raha valomanana tojo ny tonga eo amin'ilay toerany be ny tanàna, ty kosa aloha tena azo tenenina mihitsy ty, azo antoka 100% fa anampy ireo mpiara-miasa, ireo vahiny avy any ivelany, satria izy miaina eto. Ary fantany tsara hoe zany raha valomanana tojo zany havitan'io. Io ne tsy vitany resabe, hoe taitaitra fotsiny eo. Dia hoe andeha hilatsaka izay mpanao gazety tompoko dia samy teny eto. Fa rehefa misy fifidianana dia misy olona miteny hoe kandida izy amin'io za aloha hilatsaka fa nahoanina tsy hoany fa mba isehoseho fotsiny mba iseho fotsiny mba fanta-bahoaka. Inona koa zany? Misy an'izany. Za aloha hilatsaka fa io mba fotoana hoe mba ahafahako hoe mba miseho amin'ny olona. Za aloha sira fa tsy lany. Misy kandida manao an'izany. Fa rehefa milatsaka ianao toa mahazo antoka ianao hoe lany ary matora valomanana tojo milatsaka tohanany mipanohana rehetrarehetra dia mahazo antoka fa tsy maintsy mandresy ary ho tafapetraka eo amin'ilay sezan'ny ben'ny tanàna. Seza ray no edivana amin'ny resaka hoe ben'ny tanàna, fa seza mihoatra ny ray 50 no edina ao amin'ny mpanolontsaina ny tanàna. Io koa tsy maintsy resahana. Tsy maintsy tonga be dia be mirohatra tsika mandeha mifidy ny tojo mba ahafahany mahazo aina tsara. Ino moa tiana tenena hoe mahazo aina tsara? Ahafahany manatanteraka tsara ny asa miaraka amin'ireo mpanolontsaina ny tanàna zay maro anisa. Zay tsy tokony hadinidinitsika mihitsy aloha zay. Mpanolontsaina ny tanàna sy ny ben'ny tanàna. Fa misy mieritreritra sady any ambadika any aloha vakina batsilany eto hoe ao amin'ny mpanolontsaina ny tanàna ataontsika mahalala ny anarantsika, mahalala ny anarany amin'ilay fingapingana isan-karazany. Fa hitondra inona moa ilay fingapingana? Fa nga moa hamingana no hifidianany vahoaka Antananarivo amin'ilay mpanolontsaina ny tanàna. Rehefa ohatra hoe ben'ny tanàna tsy mitovy hevitra aminy eo. Ka zay le averimberina ombenombeno hoe tsy maintsy mandeha mifidy isika. Atao dridra angilo mihitsy, tsy maintsy mandeha mifidy. Tsy maintsy mandeha mifidy. Eto Antananarivo numéro 4 anao rotsaka, any amin'ny commune hafa dia ny kandida ny team manao rotsaka sy izay tohanan'ny firaisan-kina. Misy miteny hoe ka misy misandosandoka izy, fantatra foana ireny. Fantatra foana. Fa zay no maha-olona manan-tsaina sy manam-panahy atsika mianakavy. Ka hoy isika hoe zay leo mbô nanana, fomba fiteny hoe leo mbô nanana, zay leo mbô nanana, tena hoe leo tena leo tena tofoka, tsy te herika intsony an'izao fahoriana sy fijaliana sy fikorontanan'izao dia mazava loatra misy solution io. Misy solution io amin'ny 20 Desambra. Misy solution. Mandeha mifidy ianao ary rehefa manrotsam-bato ianao dia team marotsaka reto Antananarivo ianao dia numéro 4 arotsaka. Aza misalasala mihitsy. Aza misalasala. Ka afaka miteny izany tsara zay propagande zao ka. Propagande zao. Ary matoa hoe propagande dia hoe fanazava-kevitra fa tsy ohatran'ny ataon'ny zazany hoe mitsikera ny mpifaninana aminy hoe io ne ohatr'izao, io ohatran'izao. Ny olona migasy sy miraraha zany. Sy miraraha zany fa mahamaika amin'ny malagasy zao dia hoe ahoana ny hanatsarana ny fiainana, ahoana ny hanalana an'ity rano masisy be eto an-dravoahangy ity rehefa avy ny orana. Zany mahamaika zao. Ahoana ny reto EPP reto, ny CG, ahoana ny hoe sekolim-panjakana kanefa dia ny ray aman-dreny mbola mandoha vola ho an'ny mpampianatra. Inona koa zany?
Zany fe tsika no ampindrana ny Komoro. Nefa tsika raha zao lasa mandeha miondrana makany. Zay zany le tena hoe mila hamafisana ao anatin'ilay izy ka dia iny moa zany fanazavana tsy maintsy noentina tamintsika mianakavy fa dia etano ny manodidina, etano ny fianakaviana, etano atao vidridrangilo mihitsy. Raha ny eto Antananarivo a dia efa hitojo atao an-tsaina numéro 4 ataovy telo isan'andro ohatran'ny fanafodin'ny dokotera dia mbola miampikadohany efa alina be any hoe maraina tojo, atoandro tojo atao an-tsaina, ny riva tojo. Amin'ny alina mbola manofy an'ny tojo, manofy tsara io manofy an'le hoe zany hoe raha valo-manatojo zany mipetraka eo amin'ny toeran'ny sezany be ny tanàna izay efa mipetrahan'ny dada Ravalomanana, président Ravalomanana, izay efa seza mipetrahan'ny neny lalao Ravalomanana ihany koa tamin'izany. Mipetraka ao amin'ny lapan'ny tanàna ao ny sariny. Dia mino zany tsika fa hipetraka eo amin'ny lapan'ny tanàna io ihany koa ny sarin'ny tojo. Atsoatsy fa mila anao aloha androtsaka n'ilay vato fa tena te hiova isika ao anatin'ny fanantenana satria isika dia olon'ny fahamarinana sy olon'ny finoana. Zay no namarana aloha zany ny resaka tsy maintsy natao iny tamin'ity miara-manonjy ity fa dia isaorana ianao nahatra hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.